Vavaka amin'ny andro farany. Fa le miarabantsika indray tratrizao andro faharoa izao mivavaka ho amin'ny andro farany. Izany no lohahevitra izay ho hitantsika mandritra ity herinandro ity. Ary ny androany dia hoe ny vavaka dia manokatra ny fo amin'Andriamanitra. Koa alohan'ny andraisantsika ny teny dia manasa anao hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra tsara fo masina indrindra-danitro, misaotra anao satria no fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola tafaraka eto indray izahay. Mampianarana hivavaka, mampianarana hifandray aminao Ray Malalo, mba hatsapanay ny fiadanam-po sy ny fifaliana ary ny fahatony-tsaina amin'ny firaisana aminao. Koa handray ny teny avy aminao indray izahay dia aoka ilay fanahy mahery avy amin'ny efitra masina indrindra no hitoetra ao amin'ny tsirairay avy, mba hanaovanay fanandramana amin'ny firaisana aminao. Dia matoky sy mino fa mitsidika ny tokantrano tsirairay avy izay miaino sy mampandroso amin'izao hariva izao. Naranao Jesosy Kristy no irina sangatana sy mivavaka izany. Amen. Ny vavaka dia manokatra ny fo amin'Andriamanitra. Manasa anao hijery izay voasoratra ao amin'ny Josoa. Josoa toko voalohany andininy fahafito. Josoa toko voalohany ny andininy fahafito. Josoa toko voalohany andininy fahafito. Koa mahereza sy mahatanjah ianao, hitandremanao hanao araka ny lalàna rehetra izay nandidiny Mosesy mpanompoka anao. Aza miala aminy na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia mba hanambinana ka ambinina ianao amin'izay rehetra alehanao. Tsy adidy na fombafomba na asa no nahatonga ny Josoa ny vavaka. Ny zavatra niseho teo amin'ny fiainan'i Josoa dia tena sakaizany mihitsy Jesosy. Ary niresaka taminy tsy tapaka i Josoa. Ka nanokatra ny fony tamin'Andriamanitra izy mba ahazo fitariana sy fiovana ary hahatsapa ny fiarahany tamin'i Jesosy Kristy. Inona ary no azontsika ianarana avy tamin'ity tantara ity lehilahy anankiray atao hoe Josoa ity? Voalohany indrindra dia nisafidy ny antehitra tamin'ny toromarik'Andriamanitra izy. Ary nino ny teny fikasana izy satria tao amin'ilay Josoa toko voalohany andininy fahafito teo izy tsika dia nahita n'ilay voalaza teo hoe koa mahereza sy mahatanjah ianao. Satria amin'izay fotoana izay dia ho ambinina ianao amin'izay rehetra alehanao. Nino izy fa amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra dia afaka ny hatanjaka sy ho berim-po ary hitandrina amin'ny mpahatokiana ny lalàna izay efa napetraky Mosesy tamin'ny Josoa. Rehefa niaina izany ny Josoa dia tonga dia nanao zavatra izy, nanatanteraka ny asa nampanaovina azy izy araka ny tenin'ny Tompo taminy. Taty aoriana i Josoa dia nandray lesona tamin'ny alalan'ny toe-javatra niseho tamin'ny iraka izay nampanaovin'Andriamanitra azy
iady tamin'ny vahoaka tao ay. Ary koa ny hafetsena izay nasehon'ireo tao gebonita izay naneho fahafetsena, naneho famitahana izany rehetrarehetra zany dia tsampany Josoa fa rehefa tsy miraharaha ny fikatsahana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny toe-javatra rehetra dia mety hisy vokany manimba sy mipakalavitra miatraika hatramin'ny taranaka mihitsy ary. Ohatra ho antsika tokoa izany ry rahavavy malalako amin'ity androany ity. Feno teny fikasan'Andriamanitra amin'ny Baiboly. Iriny mafy mantsy isika ny mba hifikirantsika amin'ireny teny fikasana ireny. Ino fa natao antsika sy ho an'ilay mpiaino tany am-boalohany izany teny izany ary anantena marina tokoa sy zavatra lehibe avy amin'Andriamanitra. Afaka mivavaka amin'ny famerenana ireo teny fikasana ireo ho amin'ny fofeno fangorahan'Andriamanitra ho antsika. Kanefa isika dia miady irery amin'ny olana mahazo antsika. Fa raha atolontsika ho an'i Jesosy kosa ny enta mavesatra izay hoentintsika amin'izao fotoana izao, ka manaiky isika amin'ny alalan'ny finoana fa izy dia manana ny hery rehetra, mahafantatra ny zavatra rehetra, be fitiavana ary te haneho amintsika izany fitiavana izany dia afaka mandresy ny fihetsepontsika maizina isika amin'izay fotoana izay. Ho fandresena lehibe izany rehefa avelantsika ny Tompo Jesosy handidy sy hanapaka amin'ny fiainantsika. Tsy amin'ny fiainantsika amin'izao ihany, fa hanapaka ihany koa ny eritreritrintsika ary hisy fiantraikany eo amin'ny ho avintsika sy eo amin'ny taranakitsika. Izany fanandramana ho ataontsika miaraka amin'i Jesosy izany. Ireo tantara ao amin'ny Baiboly dia afaka manome fitsipika izay hanampy antsika hijoro mafy hatrany mandritra n'ireo andro tena misavoritaka izay iainantsika amin'izao fotoana izao. Misy fitsipika azontsika hianarana momba ny vavaka amin'ny andro farany ao amin'ny tantara ny ainan'i Josoa. Manasa anao ange hijery ny ao amin'ny Josoa toko 5. Josoa toko 5 ny andininy 17 sy ka hatramin'ny 15. Josoa toko 5 ny andininy 17 ka hatramin'ny 15. Hoy ny voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary noho teo akaiky ny Jeriko Josoa dia nanompo ny masony izy ka nijery ary indro misy lehilahy nitsangana tandrifiny ka ny sabany voatsoka dia teny an-tanany ary nanantona azy Josoa ka nanao taminy hoe namanay va ianao sa naman'ny fahavalonay? Dia hoy izy tsia fa izao dia komandy miaramila an' Jehovah ka tonga aty ankehitriny dia niankohaka tamin'ny tany Josoa ka nanao taminy hoe inona no lazainao amin'ny mpanomponao tompoko lahy? Dia hoy ilay komandy miaramila an' Jehovah tamin'i Josoa hoe esory amin'ny tongotrao ny kapanao fa masina io tany hijanonanao io. Dia nataony Josoa izany. Izany teny izany dia maneho amintsika anireto toetra izay nananan'i Josoa ireto. Voalohany indrindra dia tsaroan'i Josoa izay nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa teo amin'ny fiainany. Ary tsaroany ihany koa fa rehefa misaraka amin'Andriamanitra izy dia faharesena no hita. Fa rehefa miandany amin'Andriamanitra kosa izy, rehefa nanoloana ny ranomasina mena
dia mandresy mandrakariva. Ianao ihany koa tsarovy ny fitahiana izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Vonina iain'ny tompo Josoa alohan'ny andaminany ny fiampitana ny ranomasina. Vonina iain'ny tompo izy alohan'ny anaovana ny programa rehetra. Ianao ihany koa rahavavy, enohy ny feon'ny tompo izay te hiresaka aminao alohan'ny anaovanao ny drafitrasa rehetrarehetra. Tsapan'i Josoa ihany koa fa nitarika ity fiangonana lehibe ny zanak'Israely ity tamin'ny fiankekeloka sy ny fanetretena izay niainany nahatonga azy tafiditra tao amin'ilay tany nampanantenana. Raha tianao izany no ahatafiditra ny ankohonanao ao amin'ilay tany nampanantenan'Andriamanitra ho aisy ho anao dia izao. Aoko ho zava-dehibe eo amin'ny fiainanao ny fiankekeloka eo anatrehan'ilay ray be fitiavana sy ny fanetretena. Tsy niazakazaka ho amin'ny ady niaraka tamin'ny miaramila ny tapediana no niazakazahany Josoa, fa niandry izy izay nambarany tompo, ny drafim-pandresena izay efa nomeny tompo azy alohan'ny idirany tao Kanana. Ny mivavaka tahaka ny Josoa zany dia anomana antsika ho amin'ny fotoan-tsarotra rehetra. Fotoan-tsarotra izay hitondra antsika hamakivaky ny renirano. I Jesosy dia te hitarika antsika hiditra ho any amin'ilay tany nampanantenana dia ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Ny fanontaniana dia manao hoe amin'ny fomba ahoana ary? Tamin'ny fomba ahoana nitondrany Josoa reto vahoakan'Andriamanitra be da be ireto hiampita ny renirano? Izay tena hoe avo ilay rano. Indraindray isika dia manontany teny ahoana ny ahafahako tafavoaka amin'izao olana be tady anafitra izao. Hitantsika ao anatin'ity famelabelarana ity fa nivavaka Josoa, nivavaka ny vahoaka ary nankatony mpisorony izy. Nivavaka Josoa, vonina hiaino an'Andriamanitra izy. Inona nataony Josoa tao anatin'izay toe-javatra sarotra noho ny fananany hoe tsy maintsy hoentina reto vahoaka reto, tsy maintsy tafavoaka reto vahoaka reto, tsy maintsy hoentina mempita ny rano reto vahoaka reto. Nitady an'Andriamanitra tamin'ny vavaka, izany nataony Josoa. Ho an'i Josoa ny vavaka dia tsy fitanisana, tsy misy aina fotsiny ny zavatra nilainy na ny filana taridalana, fa tena zava-dehibe indrindra teo amin'ny fiainany ny vavaka. Nahazatra ny Josoa ninitra tamin'ny nahatsapa hoe tena eo Andriamanitra amin'ny vavaka izay mipolotra avy ao anatiny ary hitany mihitsy hoe tena miaino Andriamanitra. Navitrika izy tamin'izany amin'ny fanatanterana tanteraka sy ny finoana tao anatiny fa andre ny vavaka izay ataony Andriamanitra. Ary tamin'ny fotoana indrindra nilainy Josoa ahafantatra hoe eo Andriamanitra sy hoe tena nila fanampiana izy dia nilaza teny fampaherezana ho azy toy izao Andriamanitra ao amin'ny Josoa 2 andininy 2 sy ny 5. Josoa 2 andininy 2 dia izao no voalaza ao hoe koa mitsangana mitahy ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanak'Israely. Tsy efa nandidy ianao va ao koa mahereza sy mahatanjah aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao.
aza matahotra fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Rehefa mivavaka i Josoa dia tsy fantany hoe ahoana no ataon'Andriamanitra pisy fomba hampitana ny on'ny Jordana, na dia izany aza nefa no ny finoana fa Andriamanitra dia hanome lalana ao amin'ny olona, dia nanomboka nanomana ny fampitana i Josoa, fampitana an'ireo zanak'Israely, hampandresena, hampitsikina, ary ny zavatra nataony voalohany dia nandefa an'ireo mpitsikilo izy handana tsy mitsikilo any tanànan'i Jeriko ianareo, izay tanàna mimanda misy herin'ny miaramila Kananita. Nandeha ampinoana i Josoa satria mino izy fa Andriamanitra efa hitrantsehatra amin'ity hariva ity ary. Dia te hanasanao arahavavy manana finoana tahaka ny Josoa. Ataovy lohalaharana ho anao ny firaisana amin'ilay Andriamanitra velona, ary minoa ianao fa ny teny izay noteneniny tamin'i Josoa hoe tsy efa nandika anao va aho koa mahereza sy mahatanjaha. Aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Ombanao anie Jehovah, hitantana anao izy ary hampandresy anao amin'izao ady atrehanao izao. Tsarovy fa efa nandresy Jesosy ho anao, efa mandresy ao amin'i Jesosy ihany koa ianao. Jehovah Andriamanitra tsara fo masina indrin-danitro, midera sy mankalaza ny anaranao ary manome voninahitra anao noho ny fitiavana, noho ny fandresena izay efa azonay antoka amin'ny firaisanay aminao. Koa tazomy amin'ny tanam-pitiavanao izay Jesosy eo, irao ilay fanahy mahery avy aminao, mba hamelombelona atao anatinay izany teny fikasana avy aminao izany. Koa andeha izahay hijoro ho anao, andeha izahay hanokana ny fotoana betsaka eo amin'ny fiainanay hiresahana aminao, tsy ho fombafomba fotsiny ihany fa ho tena zary fiainana ka ahitanay, hatsapanay fiadanam-po amin'ny firaisana aminao. Raha misy mandalo fisedrana amin'izao fotoana izao, kasio amin'ny tanam-pitiavanao izahay, ary aoka ho asinay antoka fa efa mandresy aminao izahay. Tonoina saingatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen.